Lafim-baovao hafa tanteraka indray kosa mahakasika ny fifamoivoizana Denis ny fampiofanana ireo polisy munisipaly ao anatin'ny komision tamin'ny omaly. Eo ny ezaka anazerana io sehatra io ary ny fampahafantarana ny toridalàna sy lalàna mifehy ny fifamoivoizana izay. Fanazavana teo amin'ny fanadihadiany Lova Ramanantsoa sy Christian Akotondramanga. Fampiofanana ireo polisy munisipaly mikasika ny fisintonana ny permis de conduire tao anatin'ny herintaona ny asan'ny commission de retrait des permis de conduire tarihan'ny préfecture de police colonel Randriamananjary Robert dia ny fanazon-dalana mamily fiara miisa 450 no voasintona tamin'ny tompony raha tokaro kosa no nosintomina ka tsy naverina intsony. Nisongadina izay nandritra ny fampiofanana ireo polisy munisipaly ao anatin'ny komision omaly tetsy amin'ny lapan'ny tanàna tetsy Analakely. Niompana tamin'ny dindinika mikasika ny zava-bita sy ny fanatsarana ny asa sy andraikitra ho avy ary fitadiavana vahaolana maika no tena mbana nandritra ny fampiofanana. Nandritra ny fampiofanana no nampahafantarana ireo polisy munisipaly ny lalàna mifehy ny familiana ny fiara, ny fampianarana ny fampiasana ny permis biométrique ary ny fanazavana mahakasika ny kategoria ao anaty fahazon-dalàna mamily fiara. Ny vohitra nandritra ny fotoana ihany koa fa tokony hientana ny polisy munisipaly, ny polisy nasionaly ary ny commission de retrait des permis de conduire mba hisy ny fandrindrana mahomby ny fifamoivoizana eto Antananarivo renivohitra. Ahitana ny filohan'ny fikambanana mpitatitra eto andrenivohitra sy ambanivohitra, ny officier de police nationale, chef de service avy amin'ny ATT, ny filohan'ny fédération de sport automobile ary ny solotenan'ny commune ny commission.